Hoaly miarabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy antsika izay tonga eto isika izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa izany. Hoe manonona ny fiadanan'ny tompontsika rehetra. Amen. Tonga indray ny fotoana fa tsika mifampizara. Tena nakasika manokana fijoroana vavolombelona rahalahy teo hoe rehefa ao amin'ny Kristy dia misy zavatra maharitra ao. Koa le nambara teo Petera voalohany toko voalohany teo andiny fatelo amby roapolo misy vo maharitra ao anaty. Fa rehefa ny olona no manompo amin'ny heriny dia nahoana dia misy mamotsitra eny an-dalana eny, misy zavatra tafaverina, misy zavatra tsy mandeha amin'izay loany. Tato ato nisy alohan'ny tena hidirantsika amin'ny tena hafatra dia mba tiako zaraina kely zany ao anatin'ny minitra vitsy. Misy vanim-potoana kely zany tato ato ataoko hoe atao anatin'ny ray volana teo angamba 3 herinandro dia nisy zavatra niaina ankoatran'izao. Nandefa internet dia mijery YouTube dia nisy hira za zany talohan'ny vavahako dia mpihira efatra angamba anisany tena nafinaritra. Dia misy an'izany Whitney Houston zany zay vehivavy aloha, dia ny lehilahy Michael Jackson, Bryan Adams, dia misy vitsivitsy koa fa dia ohatran'ny nisy hira anankiray zay ohatran'ny tadidiny saiko le izy. Dia hiran'ny Whitney Houston le izy dia nalefako le izy tamin'ny YouTube dia mihaino an'izy eo tena petraka daholo ny clé, ny feo an'le olona tena hoe diva sy sisa rehetra mozika. Dia sady misintona conclusion kely zany ao anatin'le izy hoe mbola raha resaka kalitao mozikaly dia tsy mbola tsy afaka mifaninana amin'izao tontolo izao mihitsy ny hira fiderana. Fa misy tombony, misy zavatra amboniny foana ny endry zareo zany ao amin'ny resaka teknika sy namany rehetrarehetra. Zay zany aloha tany amin'ny ray volana lasa. Dia tao anatin'ny herinandro indray natapa-bolana dia niaino hira hafa indray. Zay zany tantara-piainako tany amin'ny 1995-96 tany. Dia ohatrany tsy fantatro fa ohatran'ny toy indray tao anaty tao dia niaino hira fiainiko indray ako tany amin'ny 98. Dia misy praise and worship indray dia mijery YouTube ihany zany ao daholo misy an'le izy. Tapy anankiray ako All Nations Worship angambany izy zay dia misy titre anankiray zay niaino tsara satria tany amin'ny eny le hira We've been chosen, I chosen treasure. There is we've been chosen. Zany hoe voafidy isika. Dia miaino an'le tadidiko tsara ny fahatsapana tao anatiko, miaino an'le Whitney Houston dia miaino an'le We've been chosen indray tena namintantaranareo eto aly tadolatsaka ny ranomasoko maheno an'le izy hoe miaino an'le zavatra resan'le tononkira hoe voafidy isika natokana ho masina sy sisa rehetrarehetra. Afaka jerenao zay raha manana fahafahana mijery ianao amin'ny YouTube We've been chosen zay tena henoko hoe tsara be ny structure, tsara be ny feon'olona, tsara be le ohatr'izao, tsara be le ohatr'izao, tsara be le ohatr'izao tamin'le taloha fa tsy mitondra an'le fahatsapana tsapako sy henoko tamin'le hira fiderana. Tonga dia mahatsiaro be taloha mihirahira fotsiny an'iny hira miantadiny iny ka na hira inona no anana fahatsarana dia aleoko ny hira fiderana. Fa naheno an'le We've been chosen tena henoko hoe hafa zany zavatra zany, hafa ny ambarana zany hira zany, hafa ny zavatra resahany zany, tsy resaka fampaherezana zany, tsy resaka fa tena heninao hoe misy asany fanamasina mihitsy eo ambavan'le mpihira sy any anatin'le tononkira zay manova zavatra ka tsy le mozika intsony tena mbanany. Mahay zareo mahay le mpanao an'le structure sy ny namany fa tena heninao hoe tsy zany ny zava-dehibe heninao ny herin'ny sofinao, tsy any amin'ny sofinao zava-dehibe fa le impact any anaky any
tena misy fahavelomana mihitsy hoe tena afo zany resaka zany. Tena tonga de milaza anao ako ohatrany hoe niaino an'le taloha zany a de ohatrany hoe mahafinaritra eny fotsiny tsy niaino tsony aho ta teoriana fa ohatrany hoe nasendra nadalo kely fotsiny zay fa henonao hoe hafa le zavatra voaraiko, zavatra afo io, zavatra maharitra io, zavatra nambolen'Andriamanitra fa tsy nambolen'olombelona. De zay aloha fifampizarantsika amaky teny am'izay tsika anio a Kolosiana toko voalohany zay tsy afanalavitra am'izay resaka zay any. Kolosiana toko voalohany andiny fa 5:10 no anomboantsika azy. Vaketsika aminaran'i Jesosy. Kolosiana toko voalohany dia vaketsika ny 5:10. Jesosy niresahany eto. Izy no endrika Andriamanitra tsy hita, ny lamatoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, de ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana, na ny fanjakana, na ny fanapahana, na ny fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho azy izany. Ary izy ny talohany zavatra rehetra, sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. Ary izy ny lohany teny, de ny fiangonana. Izy ny voalohany, de ny lamatoa maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ao aminy toeran'ny fahafenona rehetra. Sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka de ny rano teo amin'ny hazo fijaliana nanaovany fampihavanana. Eny, izy ho izao no fampihavanana izany, na ny ety ambony tany, na ny any an-danitra. Amen. Io andalatsotra masina io no fampiresantsika anio. Io lohateny, lohahevitra de zao hoe tsara fototra. Na tsara? Tsara fototra. Le fototra resantsika eto de tsy resaka fahateram-baovao, fa ny fototra izay iorenany ao anatitsika tanteraka. Rehefa marina ny fototra de ozy izy Paoly amin'ny bokin'ny Romana toko 1:10 hoe rehefa masina ozy izy ny fototra de masina koa ny santatra, masina ny vongana, masina koa ny sapany. Raha vao diso kosa ny fototra de diso daholo ny ambiny rehetrarehetra. Raha manao trano ianao ohatra ka manao fototra ianao de mivilana le fototra, de manino? Mivilana ny trano ray manontolo. Fa raha manao trano ianao ka marina ny fototra de mahitsy le trano, ary na misy vilana de azonao mahitsy. Fa raha ny fototra no vilana, raha vana tanteraka mihitsy io trano io, zay vao mety, fa tsisy ninina azo atao. De tsy maintsy eo amin'ny fototra zany no iorena ny zavatra rehetrarehetra. Ary raha vao diso fototra ny olona de tsy mety ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny fototra zay iresantsika eto androany de tsy iza fa Jesosy Kristy. Ozy izy ihany koa Paoly milaza hoe tsy misy manao fanorenana hafa fa tsy zay natao ozy izy de tsy izy zany fa Jesosy Kristy. Tsy misy manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao de tsy iza fa Jesosy Kristy. Zay ao anatiny. Rehefa nataoko ny fandaniana raha lasiana-bavy ao anatina tontolona fanompoana izay misy ankehitriny, indrindra moa zany eto Madagasikara satria eto mahakasika atsika. Fa na ny ivelany ary de misy karazana zavatra marobe eto anivo filazantsara. Misy fotom-pampianarana be deabe, misy zavatra ampianarana be deabe afafy. De lasa manome karazana doktrina, lasa manome karazana fisaratsarana amin'ny antoko-pivavahana, satria eo amin'le fototra mihitsy misy tsy itovizana be deabe. Misy fotoana fampiresaka kely
mikasika ny resaka filazantsara izay torian'ny olona amin'izao fotoana izao izay be dia be mihitsy ary miroborobo be tsisy ohatran'izany manerana amin'izao tontolo izao dia tsy na fa ny resaka évangile de prospérité na izay ataon'ny olona hoe filazantsara fananakarena filazantsara fahombiazana dia mijery an'ilay izy hoe inona no mampatonga an'ilay zavatra tafapetraka ohatran'izay raha misy statistika tsotra ako aloha dia 575 millions dimy amby fitopolo sy dimanjato tapitrisa ny olona izay ao anatin'izany tontolo izany resaka évangile de prospérité sy sisa io zany dia misy ihany koa ao anatin'izany resaka fitorinan'ny filazantsara dia sady manorina ny olona ao anatin'ny lalàna ihany misy karazany be dia be mihitsy ny karazana fotom-pampianarana ary zay no mampisasatsaraka be zay no mampatonga anara-piangonana be dia be mihitsy eto anivon'izao tontolo izao sy eto Madagasikara. Inona mahatonga an'ireny zavatra ireny dia ny mahatonga an'ireny zavatra ireny dia tsy misy hafa fa ilay lazaiko anao teo ny fototra foana le fondation ny fototra raha vao tsy azon'ny olona ny fototra dia tsy marina misy zavatra mampiozongozona foana ao anatiny ao dia mampatonga ny olona ozy izy tsy petera fa ozy izy ny apôstôly Paoly hoe zaza dia ailangila ny fampianarana maro samihafa noho ny amin'ny hevipetsy ataon'ny olona atanterahany fitaka rehefa tsy marina le fototra ao anatin'le olona le fotom-pahalalana dia mora ilangila ny fampianarana maro isan-karazana izy tamin'iza vao mivavaka dia mamaky baiboly fotsiny le zavatra hitako tao dia zao hoe tsy azo hohanina kisoa dia tsy nohaniko kisoa dia lasa ny ray aby nandeha ny andro sy fotoana ray volana tateorina mbola kely tamin'izay dia namaky hafa ny ray aho dia ny tantaran'ny Cornélio no hitako sy ny tantaran'ny Petera narotsaka Andriamanitra avy any an-danitra le arona be misy biby tsy fihinana rehetrarehetra dia ozy izy Petera hoe tompoko hatr'izay ny ainako aho mbola tsy nikasika izay maloto nefa mibaiko avy any an-danitra vonoika hoany hatr'izay ny ainako aho mbola tsy nikasika izay maloto izy amin'io nona dia ozy izy Andriamanitra izy efa nadiovon'Andriamanitra aza taonao maloto dia nahita an'izay indray aho dia ozy aho hoe ary azo hohanina indray zany le zavatra dia nohaniko indray be dia be no olona vao olangolana sy vao ilangilana sy vao hodikodina ny karazana fampianarana maro isan-karazana nahita partage nahita fizarana anankiray izay ahako indray mandeha tamina internet dia nataoko fizarana koa moa le izy teo amiko fa ny lohatenin'le titre ery ambany dia zao hoe Bible untwisted zany hoe baiboly tsy voaolana tsy ahodina fa ny mampatonga le izy voaolana dia satria ny fototra le olona tsy mandeha amin'izay loha ara hitanao ohatra le trano aorina teo mivilana le fototra dia mivilana daholo izay hitan'ny masony ozy izy Jesosy nilaza hoe ny maso mijiro ny tena ka raha ratsy ny masonao dia maninona ratsy daholo ny ambiny rehetrarehetra aza ianao fa ratsy tare le olona ary bilabila be nefa masonao ny ratsy bilabila be izy zany masonao ny ratsy ozy izy le olona nirahan Jesosy le sotran Jesosy ny masony ny sotrany ngarainy tapan'le olona dia ahoana mahita va ianao ahoana navaniny mahita ihany aho fa ohatrana hazo ny fahitako azy fantako any olona satria mihetsika fa raha misy tsy mihetsika zany tao tena ozy hoe hazo io ny alika zao a ratsiratsy maso izy raha mijoro elaela eo ianao mety afangarony amin'ny hazo mety manao telo mipetraka ray mandeha izy eo akaikinao eo satria izy ratsy maso dia raha vo diso zany ny fototritsika mifototra eo rena ny finoatsika mifototra eo rena ny finoatsika dia diso daholo ny andro mihitsy dia voavilivelytsika dia miovaovitsika fa androany zavatra ifampizaraintsika dia zao a tsara fototra ianao dia tsy misy ninninina voavaovatsony aminy izany izy hitondra karazana fampianarana dia fantatro ny fototra dia izahanao toetra amin'ny fototra iny fotsiny ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza zavatra anankiray tahaka izao izay mila fantatritsika ny olona araka ny nofo ozy izy a tsy mahafantatra na inana iny fa ny olona araka ny fanahy dia mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra ndikana hoe mahafantatra ny zavatra rehetra amin'ny teny frantsay sy ny teny anglisy dia zao hoe mitsara ny zavatra rehetra mitsara ndika le mitsara dia afaka mizato toetra ny zavatra rehetrarehetra dia ozy Paoly niraisaka tamin'ny Timoty
nio zay lazaiko fa omeny tompo fahazavan-tsainany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny fototra zay ambara aminao eto amin'ity fanompoana ity dia tsy misy afa-tsy anankiray, Jesosy Kristy. Izy nahariana zavatra rehetra, tao aminy nahariana zavatra rehetra, ary izy ary ho azy no nahariana ny zavatra rehetra. Ny filazantsara diso kosa dia mitodika ho amin'ny olombelona. Ny filazantsara marina sy ny fototra marina dia mitodika ao amin'ilay ambarany Paoly teo, izy no toriana. Zay tsy mitory zavatra hafa. Ny fototra dia tokany Jesosy Kristy. Ny zavatra ambarany Paoly zay hoe zay ozy izy Jesosy Kristy no toriana, fa tsy zay, tsy ny tenanay no torinay, fa Jesosy Kristy tompo. Raha vao diso amin'izay ny olona dia diso ny aminy rehetra. Ity resaka Jesosy ity mantsy raha lasa nabavy dia zao ny tena olana amin'izy io. Mitory an'io daholo, mitory, tsisy fiangonana ka tsy mitory an' Jesosy, fa Jesosy daholo no tory. Fa ny différence dia tsy Jesosy no ivon'ilay izy. Ahoana ny ahitanao sy alalanao zany? Amin'ny alalan'ny zavatra zay enino ny sofinao. Dia fantatra hoe iza marina. Jesosy azo lazaina. Hitanareo ohatran'ilay miresaka rehefa hiteny dia hoe ampanetretenina mo zany no ijoroko eto. Dia ohatran'izay mihitsy ilay Jesosy. Ianao mahita an'ilay olona tena tsy resy lahatra mihitsy hoe tena azo antoka ve fa fanetretena tokoa ny ijoroana. Nefa rehefa miresaka eo amin'izay izy ny tenany daholo ny tantarainy. Ohatra miteny izy, voninahitran'Andriamanitra no nafahana naveta an'izao trano vatom-piangonana izao. Ary dia ny vola dia avy amin'Andriamanitra. 50 millions teo narotsakay anamboarana azy. Ary averiny eto fa ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any. Fa ianao mahita ary ianao matsapa ao anatinao fa tononon'Andriamanitra fa any amin'ilay olona ny resaka. Azonareo izy satria ilay fototra tsy Andriamanitra fa ilay olona. Toriana Jesosy fa tsy Jesosy no fototra fa ilay olona. Ary isika mila mahazo an'izany mba ho fantatritsika ihany koa ray aloha amin'ny zavatra zay ianotsika, fa ny faharoa ihany koa amin'ny zavatra zay iainatsika. Hoe Jesosy marina ve no fototra ho amin'ny fiainako sa sao dia zaho? Anankiray zany sao dia le olona amin'ny alalan'ilay zavatra toriana izahana toetra ny zavatra ianono ny sofiny dia fantatra eo hoe iza ny voninahitra, ianaran'ilay olona sa ny anaram-pikambanany sa ny anaram-piangonany sa ny zao sa ny zao sa ny zao. Fa nilany ihany koa zay ihany koa izay miaina dia mizaha toetra ny tenako hoe Kristy marina ve sa zaho? Azonareo le izy, Kristy sa zaho? Kristy ny fototry ny fiainako, Kristy no ivo ny fiainako, sa zaho no ivo ny fiainako? Dia Kristy manampy afotsiny ao anatin'ilay izy. Toizantsika le resaka. Ozy izy le fanambarana teo hoe ity zao tontolo zao ity dia tao aminy no nahariana azy, izy no nahariana. Haitsika tsara n'izao natoko voalohany. Fa voalohany teny dia tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra izy nahariana zao tontolo zao ary tsy misy ary zao zavatra ary rehetra izao raha tsy izy. Fa ny faharoa izay donné nomeny Paoly dia zao ho azy ihany koa nahariana an'izao tontolo zao. Rehefa diso ny filazantsara dia lasa miorina ao amin'ny olombelona le izy. Tena zava-boary miavaka, tena ohatran'izao. Indrindra moa mahazo an'ilay Genesis toko voalohany andiny fahina roapolo. Tsika morona olona takatsika taky ny endritsika nanaovantsika azy. Ho ataotsika mpanjaka amin'ny zavatra rehetrarehetra izy. Za koa mba efa namolo an'iny. Mba volosako koa iny tany 12 taona lasa mihaino an'ilay izy Andriamanitra inona ary zany resaka zany. Ianao tsy natao anjaka ampirina sy ny patsa fotsiny ihany fa ny crevette sy ny calmar sy ny ay. Inona ary zany resaka zany? No ariana ho mpanjaka isika.
zany natao hoe diso ivo, zany natao hoe diso fototra. Averiko aminao le zavatra zay mivakitsika teo. Izy no narina ny zavatra rehetrarehetra ary ho azy izany. Misy fotoana tany amin'ny tantaran'ny fiangonana tany tsy tadiny, tsy haiko moa zany, tsy haiko ny tena marina, mety tany amin'ny 1500 tsy fantatro zay vanim-potoana nisy lehilahy anankiray atao hoe Galilée. Le Galilée io nahita zavatra anankiray, raha tsy diso aitsio raha diso vililitra ho azy manaraka amin'ny tambazotra. Izy io nahita zavatra ohatran' zao, ny fampianarana nomen'ny Eglise tamin'izany fotoana andro dia hoe ny tany tena nanomen'Andriamanitra voninahitra goavana be ka na ny masoandro ary miodikodiny eo amin'ny planeta rehetrarehetra miodikodiny eo aminy daholo, miodikodiny eo aminy. Mikoky eo anatrehan'ny tany zao tontolo zao zavaboary lehibe indrindra dia ny olombelona sy ny sisa rehetrarehetra. Dia nijoro ny lehilahy anankiray izay nandinika, tsy marina zany fa ny tany miodikodiny eo amin'ny masoandro, hoay mpaminany santoko lety vonoy io. Satria manina le fironany le fisainana azonao le zavatra manomboka mifampisarako anao, le fironany le fisainana efa mametraka fa ny olombelona dia zavaboary lehibe, isika dia important, isika dia mpanjaka, isika dia zanaka mpanjaka, fa mila mipetraka araka ny tokony ho izy zany zavatra zany. Raha tsy fototra ianao mandray an'izany zanaka mpanjaka zany tsika hoadray raha atao antsika reny kirarona 5 millions reny alefaso reny 4 rahaitra be deriny écrit reny atsika reny tsika zanaka mpanjaka. Diso ivo, diso fototra, izy narina ny zavatra rehetra ary ho azy zany. Isika dia élément izay ozy ny tenin'Andriamanitra milaza ianareo tsy firenena akory fa iny ianareo zay tsy kotina inona na ina ka nefa ankehitriny nomen'Andriamanitra zany. Tombotsoa zany dia tsy ina fanandray ny filazantsara ary ny azo antsara ao amin'ny Kristy. Rehefa tsapan'ny olona zany marina amin'izay le fototra, tsapan'ny olona ary mitondra azy amin'ny fanetretena ny fahalalana fa izy dia zanaka mpanjaka. Azonao ve zany dony anankiroa zay, diso fototra dia mifandraisana le hoe zanaka mpanjaka mampieboebo, mampireare. Ozy izy le raha namana anankiray zay sakana amin'ny polisy izy fa manina sakananao tsy fantatrao nga fa zanaka Andriamanitra. Tantoliary zany tantara zay. Fa rehefa marina ny fototra mampanetry tenanao zany zafy sao dia mba tsy malalary zany mpanjaka zany, sao dia mba tsy fantatry Jesosy ary tena fantany amin'ny antsika fa zao mbola le keny ihany iray ao aminy, ho zanany, ho mpiray lova aminy, ho mpiara-mandova aminy, ho mpiray fanjakana aminy. Mihetry kely faran'izay kely indrindra faran'izay madinika faran'izay zokiny sady madinika zokiny any satria marina ny fototra. Manomboka azonareo le lalana marina ny fototra. Rehefa mamaky ny baiboly amin'izay tsika resaka le fototra foantsika zany fa tsy miala tsara fototra. Raha diso ny fototra zay iorenantsika dia ny baiboly rehetrarehetra sy ny verset rehetra everitsika fa natao anompo atsika sy asoa atsika da hoe sa tsy inona le zanaka mpanjaka, sa le tian'Andriamanitra loatra, sa le ohatran'izao, sa le ohatran'izao, sa le ohatran'izao, sa le ohatran'izao, sa fa zay tsy mahay a zay ny dikany teny hoe mizaozao. Izaka miteny dia zao. Rehefa somary sy mifanetretena hitraitra izy dia minahinay indray. Nenahy izahay moa zany tahakan'izao sy tahakan'izao fa mitovy foana ny toe-po satria manino diso ny fototra, ratsy ny fototra. Rehefa ratsy ao fototra dia ny olombelona ny ivo ny zavatra rehetra. Dia heveriny fanadian'Andriamanitra le izy inconsciemment tsy tsapany fa lasa heveriny fa Andriamanitra dia natao anasoatsika. Lasa ohatran'Andriamanitra indray ny zavaboary ka natao anompo ny olombelona. Dia rehefa atsona dia miazaka oui patron, inona nagatao patron? Manao vampafolo karena aloha patron. Ok, ataotsika iny. Diso ny fototra dia lasa Andriamanitra no etsehiny. Ty karazam-bavaka ty vavaka manetsika an'Andriamanitra.
tena mba asiana fandiniana kely izy reo olona hoana ary zany resaka manetsika an'Andriamanitra hoana ny taninao hitoeranao io fitoeratongony a tongotr'ilany fotsiny ao na lanitra seza fendriana ny tany fitoeratongotry de le olombelona ao ambany tongotra anetsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ity verset biblika diso ny fototra fa rehefa marina ny fototra fantatra ary manaky-etra ianao mantakomayan'Andriamanitra fa rehefa diso ny fototra na ny famakinao ary ohatran'le zavatra resako anao te raha ratsy ny masonao izy Jesosy tsy mahita takiny ahoana ny famaizinana ao anatiny fa raha tsara ny masonao mety ny zavatra rehetra ho an'ny olona tsara izy izy tsara daholo ny zavatra rehetra ho an'ny olona ratsy daholo ny zavatra rehetra rehefa diso ny fototry ny olona anankiray mamaky baiboly izy lernakely tamin'le fizarana tao misy olona zay ny andafy natao hoe crespo dollar tsy haiko moa le dollar na fomba na surnom na tena anara fa zay ny anarangany na crespo dollar mba mamaky any izy an'le baiboly de resaka fitahina sy fahombiazana tsy na ny testamenta taloha de mba te hizara ihany izy any testamenta vaovao de namaky izy Filipiana angamba ny zay raha tsy diso toko fahatelo rehefa mamaka Filipiana toko fahatelo miarainy de ny conclusion raisiny ao anatin'le izy de i Paul te olona tena nanakare satria ao anatin'le izy zany de hoe mainona ary maivoky ay maivoky ony Paul voky izy zany matoa maivoky mahay manakarena ary mahay mahandry tanareo nanakareny izy de hain'le nanakarena de nataon'le olona kisarisary hoe nanangarany Paul ny arainy natory crespo dollar fa maninona no ilangilanao olo ahodikodinao ty filazantsara ty na ahodikodiko ahoana fa zake tsy nanodikodina zany lazainao fa nanakarena fa ngahy ianao tsy nanakarena ozy izy crespo dollar or crespo zany any a prison manoratra re zavatra reny olo manakarena aminao ahoana ary satria mivilana ny fototry crespo dollar tena verset zavatra efa misoratra eo ary de afa ny fandraisan'le fisainana azy satria efa mitodika ny oatra amin'le olombelo azonareo izy todika ao amin'le olombelo raha olona mahitsy no mamaky ny filazantsara ny tenin'Andriamanitra naiza ao anatin'io baiboly io ka olona miivo ao amin'ny Kristy Jesosy tsy mivilan'izany mihitsy ny any anatiny any na mamaky ary izy hoe andravina mikototony anaty anao anorotorony edvy anapatapaka varavaravaraha de omeko anao ny arena miafina maningina sy ny arenana feninao maitsy tsy mivilana ny anatiny any tsy mivilana fa marina rehefa ny olona ny ao amin'ny Kristy marina ary Kristy no ivo na atao faran'izay miliardera ary izy tsy mivilana ny any anatiny satria le fototra mihitsy nefa marina fa rehefa ny olona mivilana ny ao anatiny na mahantra farak'izay zokiny izy na manakarena farak'izay tapony mivilana fo zany tena te hizara am'ty androandroany ity rehefa fantatsika ny fototra fa Kristy no antony zavatra rehetra de mihetritsika ao anatriany de manakitsika ny fitondrana aiza am'izay tsika le indraindray le vilany rehefa ny amidongodongy fa ahoana kosa tompona tohatra an'izao fa maninona kosa aiza ny anjarako Jesosy fa ahoana marina le fototratsika Jesosy any aloha zany efa okefa mbola misy signal virus kely manitsidina eny natra fakapanaky eny de lasa mibiloka kely ihany ao anaty ao endritsika ao anatin'izao afatry zao de mampianatra ary mitariky mila marina ny fototritsika mila mipetrakytsika mitoeratsika de tsy nafanzava-boarina ary na mindran'Andriamanitra fo nomeny ny filazantsara nomeny ny famonjena nataony mprailova am'izany nataony mpandovan'i Jesosy nataony iray hoisany fiangonana zany fifaliana lehibe ka na de any amin'ny fahoriana ngezandrindra ary Jaona mbola afaka milaza Jaona voalohany toko fahatelo andiny voalohany endreny fitiavana nasehony ray atsika de netsony atsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokony izy ka de tsy mahalala atsika zao tontolo zao satria tsy mahalala azy rehefa marina ny fototra na ny fifaliana ao ary fifaliana marina fifaliana ao amin'Andriamanitra fifaliana araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fifaliany Jaona tsy mioriny ao amin'ny zavatra hitany masony
tsy miorina amin'ny zavatra izay azo mitsapa ny tanany, tsy miorina amin'ny zavatra izay hitranga sy ny fanantenana, tsy miorina amin'ny zavatra maro isan-karazany fa miorina amin'ny zavatra izay nataon'Andriamanitra azy. Dia matsapa ny tenany foana Jaona mahita izay zavatra azoka. Misy fotoana Jaona mpanao batisa saika natsotsony olona jery zavatra ataony Jaona mpanao batisa ny olona. Alerangady tena satria Jaona mpanao batisa tena olona tena miavaka mihitsy. Jaona rehefa mitory an'izany amboary lalan'i Jehovah ataovy mahitsy ny lalakaleha an'izany tena mandresy lahatra olona hatramin'ny Herôda resy lahatra amin'ny Jaona. Ozy ny olona hoe tia ngamba Messia fa Jaona tena nilaza mihitsy tsy zany Messia. Za tsy mendriky ny amehy ny fehi-kapany azy. Zany ny olona mahalala ny toerana misy azy ary zany ny olona tsara fototra raha lasa anambavy. Fa rehefa ny olona ny ratsy fototra dia ozy ako te tsy mandeha amin'izay lohan'ny zavatra hita rehetrarehetra. Tanao ohatran'ny mpanan-karena ny fotom-pisainantsika olombelona ty mantsy miankina amin'ny fitaizantsika rehefa ny olona no miketrika reny. Izay zavatra hitan'ny maso ny rehetrarehetra opportunité pour business daholo. Mandeha vakansy izy ohatran'ny mety resaka elobe sy hazondry zalaty anafatra an'io avy any Chine raha vao tafody an-Antananarivo. Olona andeha vakansy amin'io mandeha eny izy dia mijery toerana. Ny olona manao vakansy ohatrin'io zao metatra carré aty aminareo ata. Satria le orientation aty atidoty fitodian'ny atidoty business foana. Business foana atoketrika foana. Ohatrin'io. Aiza mety misy an'izany zao. Inona ny tena mba mandeha aty amin'ny tanana anareo aty? Miodina izany zavatra. Dia ohatran'izay ihany koa ny olona rehefa orienté amin'ny fitahiana foana ny ao anatin'ny saina. Za tsy manoatra fitahiana, tsika tena mahazo fitahiana, amen. Tsika tsy manoatra fanasana, tsika tena mahazo an'izany. Za tsy manoatra miracle. Andeha ho amin'ny maro voay tsika izao. Ary hitako eto fa hisy miracle tsy miracle. Ary ianao no ampiasain'Andriamanitra amin'izany. Amen. Fa rehefa diso ho fototra anao, dia araka ny lazaiko teo ihany, an Jesosy ny voninahitra, sitrana ilay olona. Fa rehefa diso ny atao anaty, Jesosy no mbafa ihany tsy dia mibany. Tsy ampifahamasina korana. Totobery. Aralava izako mitrabekola. Izy koa nye mamela fahamatory ny Andriamanitra nye mandinika zany izy fa tsy hoe mandendy eo azy le fahamatory. Andriamanitra manasitrana olona noho ny aminy. Zay le resaka teo. Izy. Petera ho mipetraka teo amin'ny toerana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra hitatsika ao anatin'ny Baiboly mipetraka amin'ny toerany daholo mahafantatra ny toerany. Fa mpanompo mipetraka teo amin'ilay tany manga izay vola volain'Andriamanitra arak'izay itiavany azy. Mitsangana ny malemy ray andro teo ambavary tsara endrika. Rehefa mitsangana ny malemy kaka ny olona ary nandinika amin'ny Petera sy Jaona. Izy reto olona reto. Fa ahoana malemy nandritra ny 20 taona mipetraka teo ambavary teo nangataka fiantrano. Mitenen'ny Petera fotsiny leranga. Mijery anay. Endrany ny arainy. Amin'ny bebe reto matoa miteny mijery. Mbola tsisy ohatr'izany Andrizenasy na teto atra. Matoa kosa ohatr'izany mety paquet maromaro mihitsy hitsangantsika. Le hitsangana zany hoe ahazo an'ilay zavatra ho tafarina ny fiainantsika. Ozy izy Petera amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangana amin'ny malemy. Todika ny olona mijery fa izy reto. Ozy izy todika satria gaga daholo ny olona rehetra ko zavatra niarahana hita teo le malemy. Fa izy reto zao navalin'i Petera. Hoe lehilahy, saoverinareo rehefa famasinana, famendrehana nanaovana azy. Tsy izahay, tsy miasa nataonay, tsy ny famasinanay, tsy ny famendrehanay, fa Jesosy Kristy. Jereo le fototra tsara be efa mahavita miracle. Fa tsisy hoe atsoy Tomasy, atsoy eny, atsoy. Le rangahy man tsy mino raha tsy mahita. Atsovo mihitsy izy. Io. Tsika mihitsy nampepitany Jesosy an'ilay izy ary tsika nomena le fahefanao matitoko fa 12 man tsy misy azy tatatra ianao ny Petera. Rehefa anao ty ambony meko anao fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra.
atsoy tomatsy hitase io le fanalahita fanjakan'anitra nomena tsika fanalahita fanjakan'anitra fa ozispetera tsy izahay tsy fahamasinanay tsy fifadikanana nataonay nandritra ny 30 andro sy 30 andro tsy relation spéciale anay avy amin'Andriamanitra fa izy Jesosy Kristy fototra tsara raha ho tahina tsy fahamendriako fa tsy hoe raha mba te azo ohatranay parody anay ny tompo afaka mitahy anao inona moa le tianao moto odraidraidraidray mena anao zay arao izy no ivo izy manao zay tiana marina ny ivonao tena mamaky ny baiboly ary anao mamaky anao ny Job 2:18 fakazarany tsy toinao dia ata enzany ny avy ny soa aminao mietry ianao anatin'ilay izy Jesosy aso fanomenao afa feny fa zao te hifankazatra aminao fotsiny marina le ivo marina le fototra mietry foana le olona mahazo izy mietry tsy mahazo izy mietry tompo fa tsy mamohana zavatra spesialy tsy tediavana lalana manokana lalana ny amban'ny tany tsisy mahita tediavana mpanompon'Andriamanitra manana osotra manokana sy manana zao manokana mana fanomezam-pahasoavana manokana mamanitsy mivaly rehetrarehetra tinghe tsy resaka dadarabena resaka ina moa ty Shangri-La sa ina le amin'ny gazety regny 50 taona 50 ans nanaovana an'izao zavatra zao 25 000 ariary ny consultation isy olona tantara am'ireny fa rehefa tonga any ianao le consultation miditra varavara renao 5 000 ariary fa rehefa miresaka ianao arakaraky ny resaka voakanao eo ny vola voaka ihany koa manaraka tsy zany fa izy no ivo dia marina ny zavatra rehetra mamaky baiboly ianao ho tahina ianao raha voaka ho tahina ianao raha miditra izy no ivo fantatro ny zavatra rehetra fa tsisy friarianao mandalo problema ianao Jesosy ao tena marary afao fa zao aoka tsy sitrapona mata fa sitrapona dia raha mety zao aloha raha zao no tianao hijanonako zao zany saotra toy hivavaka foana amenna mbola maky telo foana fa rehefa n'olombelona no ivo tsy azo zay ilay ohatra peradrena karaha hoavy kalma fotsiny kalma enao zay no ivo za zay no ivo dia tsy tanteraka ny sitrapoko dia Andriamanitra ny anaovako menazy raha tianao mbola etoy ny raharaha avoa ile zavatra fa raha tsy zay nao pôzy aloha izy tsy miteny any zany ka nao pôzy aloha tovy tsara dia ninina zavatra mitrangy eo aminao na reo miracle reo ary nge rehefa mamaky an'ireo ianao rehefa mamaky an'ireo ianao araka le lazaiko anao rehefa ny olona rehefa diso le mason'ny olona mamaky an'le izy dia very fa ianina nanao an'izao zay ay nataony tamin'ny Petera ay natao amin'ny rahalamanatso mampanangana amin'ny malemy izy rahalamanatsokoa afaka manangana amin'ny malemy tsy zany le izy fa zay nampanaoviny amin'ny Petera noho ny amin'ny sitrapony dia azo ny ampanaoviny amintsika rehetrarehetra ary tsy sika no inona mandra-pialatsika eto ambony tany tsy sika no inona na mahangona olona 5 tsika na mahangona olona 5 arivo tsy sika no inona fa rehefa mibiroka ny fotsika tratra ny complexe d'infériorité rehefa olona 5 tsy natsona gamba tika 20 taona le mbola 5 fôty rehefa isika no ivo tratra ny complexe de supériorité rehefa 5 arivo ny olona miedinedina amin'izay misy planja malety dia malety amin'io mety tsisy ninona koa hoentina fotsiny areo misy tantarana paster anankiray zay tantara zareo eto fiangonana eto ny tranon'izy mivady misy carte cortelle la mitondra zareo miodina ohatry zao voaka ny vavahady miditra ny fiangonana carte cortelle la
Ny anankiray mpitondra baiboly, ny ray mpitondra sakosy ny pastera, dia le ray mierikerika be mijery sao dia misy mpanelaka. Nefa le tanàna tsisy afa-tsisy menakavo io. Mody mierikerika be mihitsy mijery. Satria diso ny ivo zavatra hafa. Azontsika le na raisina ary fitahiana diso ny fandraisana azy. Diso. Androantsika tena miresaka mihitsy atodika ny amin'ny zavatra ary tsy atao mbava irery any fa ny anem-po mihitsy manolo tena manaiky ny hety tanteraka Jesosy enao rery any. Misy fotoana izay mitady vilambilana ampodio fa enao rery any ny antony zavatra rehetra. Enao nahariana zavatra rehetra. Enao no matoy izao anay, mampatonga anay miakanjo tsara takizao. Enao ny ahafahanay mitory ny filazantsara. Tsy izay no nanina, tsy izay no inona. Fa enao rery any. Raha mba manana tsy ezakay, tsy fanomezana nomenay, tsy sekre hita anay, tsisy an'izany, fa izy daholo ny zavatra rehetra. Samy fomba fitondrana Andriamanitra ny fiainan'olona. Ka misy olona manompo azy anankiroa, ny anankiray mijanona amin'ny fahasahiranana, ny anankiray miakatra be satria le ray ilaina mijanona amin'ny fahasahiranana, ny anankiray ilainy kosa amin'le fiakarana be. Samy mba novidiny any Paoly sy Petera. Petera nasaina namo ny varavarana rehetrarehetra, jereo tsy nisy ouverture tsy. I Petera no nitory filazantsara voalohany indrindra. Zay dika le lakile fanjakana lanitra. Tsisy olo-kafa mitory an'ity filazantsara ity fa ianao no manokatra ny lalao. Dia Petera no nanokatra ny lalao. Nanomboka nitory indray tany amin'ny Jentilisa, Petera ihany koa no nanokatra ny lalao. Jentilisa voalohany nitoriana dia tsy iza fa Cornelio. Sokafa amin'ny Petera aloha. Tsisy niza be dia be ny apôstôly tao nisy vehivavy tao sy sisa. Fa tsy natsona ry Mateo, tsy natsona ry Bartolomeo, Tadeo sy ny namany rehetra, tsisy natsona reny. Fa Petera nisehon'ny anjely teo ambony tafotrano. Efa teo tamin'ny ray atoandro teo nony arainy dia nisehony mandeha any ianao makany Jopa. Misy lehilahy efa miandry ianao efa nampiomaniko. Cornelio ny anarany, tsy maintsy miheno ny filazantsara izy. Io ny Jentilisa converti voalohany. Ary ianao nomena ny lakile mitory ny filazantsara voalohany indrindra. Nomena ny Petera zay. Fa Petera tsy navela nitory tany amin'ny Kaisara. Petera tsy navela nitory tany amin'ny Agripa mpanjaka. Petera tsy navela nitory tany amin'ireo manam-pahefana rehetrarehetra. Fa ny amin'ny Paoly indray, satria izy manao izay tiany atao, satria izy no ivo. Izy mampanankarena izay tiany anakarena, fa tsisy formule eo, satria izy no ivo. Izy manome fiara amin'izay tiany omena fiara, satria izy no ivo. Izy manoritra ny tantarany tsirairay avy hoe ihany na be diplôma tsara. Satria ampiaoniko amin'ny olona miseho azo be kokoa io. Ianona kosa tsy afaka na dia CPE azy, fa saingy zao rehefa mitory izy mandoalika tena ratsaka ny ranomaso. Zany rehefa diso ny ivo dia tena pasterano fa vao mitory mandoalika le olona. Tsy pasterano fa ilay ivo no manao ny zavatra rehetra amin'ny olona izay tiany anaovana azy. Marina ny fototrao mikoka foana ianao anatrehan'Andriamanitra. Sao indray ny lalana ary tompo sotrany amin'ny zavatra rehetra. Ianao no ivo, ianao rery any, ianao. Rehefa mihiry ianao dia fiderana manondro any aminy. Ohatra le iray-lesako teo, we've been chosen any amin'ny Jesosy Kristy. Izy no safidy. Tsy izany nanino, tsy izany tsara volokody, tsy izany tsara toetra, tsy izany hoendry be, sa tsy mba miteny ratsy, sa tsy mba nanday, sa tsy mba nangalaka. Ozy Andriamanitra ny laza, izy efa nandany endry teto amin'izao tontolo izao. Fa ny adala teto amin'izao tontolo izao no fidiny hampamenatra izy rehetra. Ataovy marina ny fototra. Rehefa marina ny fototra, marina ny fanamarana rehetra. Marina ny zavatra hitany masonao, tsy mandainga fa marina. Ary azonao izahana toetra ny fanambarana eny sofinao dia miaina ianao. Tsy Jesosy zany printsany. Anarana hafa zany printsany. Jesosy ihany nitononona fa tsy ohatry zany mihitsy ny findehan'izy io. Tsy zany. Misy karazana olona mitory an'izany. Jesosy no rozy avy any Sharon. Ity rano ity manasitrany. Iza mahasoninahitra amin'izany. Sampy ingeza ny zavatra zany.
Izy anabavy zay efa nitenen'le tsy niteraka le anabavy nomen'le olona rano ty rano ty anaovy douche vaginale lafa miteraka tovy amin'ny anaran'i Jesosy. Zany ny fampianarana omen'le olona ity diloilo ty ataovy eo amin'ny tranonao fa miaro anao ty tsy miiva ny Krista fa miiva ny zavatra maro isan-karazany. Andro antsika fahafantarana Andriamanitra dia afaka misatoetra, dia afaka mijery, dia afaka mihaino ny sofintsika, dia afaka manondra ny an'i Kristy foana. Isaky mihetsika ianao zany dia hanondra izy ihany, izy ihany. Mihaino ny zavatra ianao ny sofinao izy zany izy zany, zany izy zany. Zany mihitsy izy zany, miteny zany. Fa raha vao tsy zay dia ilangila fampianarana ohatran'izay tokoa. Satria voakan'ny olona verset. Voakan'ny olona verset. Ohatran'izay a. Misy verset resaka didipotra, ohatran'ny didipotra. Misy verset resaka saron-doha, ohatran'ny saron-doha. Misy verset resaka akanjo, ohatran'ny akanjo, ohatran'izao, ohatran'izao. Fa rehefa marina hevitsika, azontsika izany atoetra izany rehetra. Amen. Afaka isika androany samy mandeha teny, misy zavatra maro nambara teo. Samy mijery, aiza ho aiza ny ivon'ny fiainanao, aiza ny ivon'ny fiainanao. Fa zay fototra iorenan'ny fiainanao dia mirona ny amin'izay ihany koa ny fiainanao. Miaraka iravaka isika.